FG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ady mafy sy sarotra ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena manoloana ny ady atao amin'ny fahavalo tsy hita maso dia ny Covid-19 amin'izao fotoana. Ho mora kokoa nefa izany raha mifanometanana ny tsirairay avy ary vonona anova ny toe-tsaina na tonga ny fahatarana ny ainan'ny firenena nandritra izay taona maro izay. Miankina amin'ny faharesendahatry ny isam-batan'olona ny ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Ny antsiprian'izay ho arahanao anatin'ny matonda tsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny herinandro, olona 20 no fantatra fa namoy ainy ary 750 ny olona voamarina fa mitondra ny falaretina Covid-19. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 770 tamin'ireo tranga vaovao, 702 kosa ny olona sitrana somatsara. No tanterana androany ny lanonam-panjakana nanambarany maharem-bako karantsaina ny zanak'olombelona kabary malagasy teny amin'ny lapan'andafavaratra. Fantatra tamin'izany ihany koa fa androm-pirenena ho an'ny kabary malagasy manomboka izao isaky ny 15 janoary. Nanao fihetsiketsehana ny maraina teo ireo mponina teny Ambodivona tsy manaiky ny anomeza ny teratany vahiny ny tany honenan'izy ireo. Trano 20 tafo ahitana olona maherin'ny 20 no arodana raha miroso amin'izany ny milaza ho tompon'ny tany raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena ho malialina ny lohan'ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena Frantsay nandritra ny fandiniana fandroana nataon'ny parlemanta rehefa avy niroso tamin'ny fanovana maromaro ilay lalàna mahakasika ny fametrahana indray ny passe vaccinal any an-toerana. Isan'ny tondrana fantsiana tamin'izany mahakasika an'ireo ankizy eo anelanelany 12 hatramin'ny 19 taona. Mbola mandalo eny anivon'ny anteny miran-dorona ity lalàna ity mialohan'ny hampanan-kery azy. Ary avetrana ny antsipriny mahakasika ireo. Manatra ny araba tompo lasy tompo vavy abdity fa 12 ny volana janoary sy taona 2020 ity tonga sotsika ataony ny fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fahitalavitra kolo ho an'ny androny androany ko manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ady mafy sy sarotra ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena manoloana ny ady atao amin'ny fahavalo tsy hita maso dia ny Covid-19 amin'izao fotoana izao izany. Komora kokoa nefa ny fampandrosoana raha toka mifanometanana ny tsirairay ary vonona hanova ny toe-tsaina na tonga ny fahantrana ny ainan'ny firenena tao anatin'ny fotoana maro. Miankina amin'ny isam-batan'olona araka izany no ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa dia rahantsika ny matonda tsoratry Gaëtan Andriatsilavo. Nandeha ny resaka mahakasika ny teleferika teny anivon'ny fiarahamonina efa ho herinandro maromaro izay. Mizarazara ny hevitry ny mponina manoloana ilay hoe avany olany fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ve ny fisian'ny teleferika sa tsy? Io ihany koa ny fanontaniana goavana apetraky ny maro manao hoe lara-pahamehana sa tsy ny fanaovana io tetikasa io amin'izao fahantrana iainan'ny mponina izao. Ny zava-dehibe tsy maintsy ho valiany rehetra manoloan'izany dia ny hoe vonina niova ve isika malagasy sa tsy? Hatrehiny efa roa taona mahery izay ny valana aretina Covid-19 ary mbola anatin'ny ady amin'izany isika amin'izao fotoana. Mbola maro ireo marary sy mamony ainy vokatra izany. Raha ny tatitra ofisialy nanomboka ny fahavalo ny volana janoary hatramin'ny 14 ny volana janoary lasa teo, olona miisa 15 namony ainy vokatry ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara. Mbola miaro ihany koa ireo tsy tonga saina ka tsy manaja ireo fipetrasakana fomba farany tsotra ahafahana mifehy ny fipariahany valana aretina. Maro ireo milaza fa andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mandray fepetra ahafahana miaro sy mandray an-tanana ny fahasalaman'ny vahoaka. Ho sarotra nefa ny ady raha tsy mifanometanana amin'izany ny isam-batan'olona. Maro ireo mitaraina manoloana ny faratsiany lalana ankehitriny indrindra eto Antananarivo renivohitra. Azo lazaina ho mandrora miantsilany ihany anefa isika ka mizaka ny vokany amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Isan'izany ny fanariana rano maloto eny amin'ny arabe, ny fanapariana ny fako etsy izay roa. Manantena fa misy tompon'andraikitra voatokana hikarakara izany eo anivon'ny commune. Ny toe-tsaina no mila ovana voalohany amin'izany rehetra izany, araka ilay fomba fitenenana hoe
rehefa tsy mandoto dia manadio. Rehefa mitandrina ny fahasalamany ny olona iray manoloana ny COVID-19, mitandrina ny fahasalaman'ny hafa ihany koa. Ny andrandra rotsakorany sika hatry ny ela, tonga izy ankehitriny ary ahina ho maro loatra indray. Ahina ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra iva, ny fiotsahan'ny tany eny amin'ny faritra avo. Ahina ihany koa ny fambolena ka mety hiena ny vokatra noho ny fahataran'ny rotsakorana. Ny fiovan'ny toetrandro no mahatonga izany rehetra izany. Fiovan'ny toetrandro izay vokatry ny asa tanan'ny zanak'olombelona ihany. Kapaina ny ala, dorana ny tanety, setroka etsy sy aroa avy amin'ireo masinina sy fiara isan-karazany sy ny maro hafa. Iroso amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo isika ny herinandro izao. Fambolekazo izay any an-tanana ny rehetra mahatsapa ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro ka andraisany anjara mavitrika amin'ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Ho sarotra nefa ireo rehetra ireo raha tsy ny toe-tsaina ny miova ka vonina tanteraka ametraka fiovana miainga eny anivon'ny fiarahamonina. Izany makasika niny fa makasika an'izay fivoaran'ny valanaretana COVID-19 eto Madagasikara izay. Raha ny antotanisa avy ao anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny herinandro fantatra fa olona 12 no namon'ny ainy raha toka 420 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokretana COVID-19 ka teo anivon'ny faritra Analamanga avokoa ny 770 tamin'ireo tranga vaovao ireo. Miisa 300 kosa ireo sitrana somatsara. Ny andinindiny izay hoentiny Lela Ranevson. Nanomboka ny 9 janoary hatramin'ny 14 janoary lasa teo, olona 12 no fantatra fa lavo ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara raha ny tantatra navoaka ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ny fitiliana miisa 770 alina, olona 470 no voamaritra fa mitondra ny valanaretina COVID-19 manerana ny nosy, ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 770 tamin'izany. Manaraka azy ny faritra Diana izay nahitana tranga 13 vakina karatra 12 270 tao Bongolava, Savany 450, Atsimo andrefana ny 770, Aloatra Mangoro ny 570. 420 amin'izao ny olona nahitana tranga fahasarotana. Miisa 302 ny isan'ny olona sitrana raha ny antotanisany Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka hatrany. Amin'izao, efa tafiakatra 7,420 isanjato ny tany fahasitranana eto Madagasikara. Hatreto, 2,8 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19. La fomba vao hafa azo identification fiscale avokoa ireo mpandoro hetra rehetra raha ny tatra natao ny talety general ny hetra. Io no ezaka ho tratrariny foibe mpitantanana ankapoben'ny hetra amin'ity taona 2020 ity. Maro ny ezaka apetraka toy ny fampiakarana ny 20 faingo ray isanjato ny taton-ketra raha toka 10,7 isanjato izany tamin'ny taondasa. Ny lara rehefa songatrany. Mbola ambany ny tahan'ny olona mamokatra mandoa hetra eto Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny talety general ny hetra. Misaraka izany ny fanatsarana izay atao amin'ny tsy taona 2020 ity amin'ny fampirisihana ireo olona andoa hetra. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fanamarinana ny fandoavan'ny olona hetra ihany koa toy ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa lehibe. Tsika moa zany ny population eto Madagasikara dia efa mananika ny amin'ny 26 millions anoany raha sy diso na 26 millions 500 000 dia ny population active amin'izay zany ataontsika hoe zany raha any amin'ny 10 millions anoany zany dia mbola misy zany betsaka ny fandraharaha sy mbola tsy ara-dalàna ao anatin'izay dia miezaka tsy kelikely ampitsan'ireo izay tsy ara-dalàna ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna. Mariko manokana zany fa nyty taon'ity ihany koa zany dia antsika rehetrarehetra izay manana asa zany hoe miasa ao anatin'ny orinasa zany dia tokony homena numéro d'identification fiscale daholo. Efa misy ny lama izay efa napetraka hoy hatrany ny talety general ny hetra ary efa miroso amin'izany ny eo anivon'ny foibe mpitantanana ankapoben'ny hetra amin'izao. Misy ihany koa ny ezaka izay atao amin'ny fampiakarana ny taton-ketra amin'ny ty taona 2020 ity. Identification d'office zany hoe zany ho andefasana daholo ny orinasa nareo tsirairay hoe reto ny numéro d'identification fiscale ny mpiasa ato amin'ny orinasa izay iasantsika tsirairay.
Amin'ity 2022 ty dia anao ezaka goavana atsika mba hatsatsara atsika na ny 2 faingo ray isan-jato ny taux de pression fiscale brut 1 faingo 6 isan-jato izy teo dia zana zany tsika azo any amin'ny 2 faingo ray isan-jato. Antoko ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny fandoavan'ny mponina ao aminy ny etra izay miditra any amin'ny kitapola mpanjakana, vola izay entin'ny fanjakana manatanteraka ny asa fampandrosoana maro. Anisan'ny vaovao irosony ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoana izao mahakasika n'ilay famezan'ny tao andekaleka manoloana izany aritra volana maromaro ny fanarenana sy ny fanamboarana ireo fitaovana famokarana herinaratra ao andekaleka. Taoriny ny famezana ilay transformateur tany an-toerana ny faharoa ny volana janoary lasa teo. Izany napetraka ihany koa ny groupe faefatra aorian'izay ahafahana mampitombo ny herinaratra vokarina raha ny fanazavana. Gaëtan Andriatsilavo. Ny ao andekaleka no centrale hydroélectrique voalohany sy lehibe indrindra eto Madagasikara. Ao amin'ny faritra Tsinanana, 400 km miala an'Antananarivo no misy azy. Masinina no atongavana any an-toerana raha miala ao Andasibe. Mihoatra ny 500 hektara ny sity ao Andekaleka izay mizara amina commune roa, ny commune Andekaleka izay misy ny barrage ary ny commune Loharandava misy ny centrale. Ny taona 1770 no nanomboana ny asa tao Andekaleka izay natomboky ny filoha teo aloha diteratsiraka ary notokanana ny taona 1770. Tamin'izay fotoana izay dia groupe anankiroa 2 fois 29 mégawatts zany no tafapetraka 58 mégawatts zany raha mivinavinana tamin'izay ny ametrahana 116 mégawatts zany rehefa nanamboatra an'ity centrale ty dia 116 mégawatts ny vina napetraka teto nefa 2 fois 29 aloha zany tamin'izay fotoana izay no tateraka ny filan'ny mponina tamin'izany fotoana izany koa moa dia mbola tsy ohatran'izao filantsika zao satria tamin'izany ary ny onasantsika jirama dia mbola nanetana tsara mihitsy ny varotra n'izany fitaovana atao hoe ketrika zany na hoe réchaud électrique nanamboatra ampoule ny incitena zany ny olona i-consommer herinaratra. Raha miala amin'ny barrage misy ilay antsoina hoe conduite forcée mirefy hatrany amin'ny 7 kilometatra sasany mandalo anaty tendrombohitra ka mipaka ao amin'ny centrale. Raha efa miala any amin'ny barrage zany tsika dia misy conduite forcée eo amin'ny 7,5 km eo zany ny conduite forcée mandavaka any anaty tendrombohitra mihitsy zany tsika anaty granita dia tonga amin'ny centrale ahitana an'le turbine zany anankitelo amintsika amin'iteny izao 7,5 mégawatt ny antsoina hoe hauteur de chute zany hoe miala avy any amin'ny barrage ka hatreo amin'le turbine zany dia eo amin'ny 238 metatra eo zany zay zany ny filatsahan'iny rano iny manodina le turbine tsika. Ankoatra ny barrage sy ny centrale misy ihany koa ny transformateur izay nirehitra ny faharoa ny volana janoary lasa teo. Ry ambony ry moa zany ny fisian'ny transformateur izay anankitelo zany no mipetraka eo. Fantatsika tsara fa tamin'ny 2 janvier lasa teo dia nirehatra ny transformateur numéro 1. Marihana fa io transformateur numéro 1 io ny transformateur trana indrindra teto Andekaleka ka amintsika amin'iteny izao dia niteraka fahasimbany ny transformateur zany le atsotsika hoe câble de puissance sy câble de commande ny câble rehetra mitondra ny transformateur anankitelo zany amintsika amin'iteny izao aloha dia mbola simba. Ny tsara araka izany ny famokarana simba ireo groupe efa niasa tao Andekaleka hatrizay. Nandritra ny teteza mitatsy ahivina ny tarina Andekaleka napetraka ny groupe fahatelo mitondra ny 34 mégawatt matanjaka kokoa no ireo groupe roa teo aloha. Vita io fanitarana io ny taona 2024 ka natonga ny Andekaleka amokatra herinaratra 90 mégawatt. Noho ny fitombony mponina tsy maharaka io herinaratra vokariny ao Andekaleka io efa antaonany maro zay. Antony mahatonga ny jirama ividy herinaratra amin'ireo mpamokatra tsy miankina. Nanafatra groupe faefatra manana tanjaka 34 mégawatt fanampiny ihany koa ny mpitondra fanjakana anampiana ny ao Andekaleka. Ankehitriny anefa noho ny firehetany ilay transformateur tsy afaka napetraka io groupe faefatra nafarana io. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny jirama aritra volana maromaro ny fanamboarana ny fahasimbana izay miteraka fahatapahan-jiro eto amintsika. Fampejy ny kolotsaina indray kosa
Notanterana androany ny lanona mpanjakana nanambarana ny maha arimbako karatsainy ny zanak'olombelona ny kabary malagasy teny amin'ny lapany andeha favaratra. Fantatra tamin'izany ihany koa fa androm-pirenena ho an'ny kabary malagasy manomboka izao ny daty ny 12 janoary. Onona saina. Angay andro dia faly angay lek raha sa mandeha ravo angay lek raha sa miteka fa lely mandihy sy miteka mady ny faly dia polo angay nangisakisaka sady nanakopoaka elika fa ny sa tao zay fa atao nahandro tiako masaka samba halasarina fa ngay rosy vovony fa dia atao kododa mbetsivetsy hatao teka agnaty lamba anky lek raha tao hitan'olo kafa sy mba ho fantatsy ny tegna tompony. Lova arak'olotsaina nampitain'ireo razambe teo aloha anjato taonany maro ny kabary. Fahaizana mandady teny sy mandresy lahatra amin'ny alalan'ny resaka tsara lahatra amin'ny fiainan'ny malagasy andavanandro na ankasoavana na ankaratsiana na amin'ny fomba amampanao hafa. Ankoatr'ireo manome lanja sy mampiaina ny teny malagasy ny kabary, ahitana taratra ny fomba fiaina sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny haingo-teny sy ohabolana isan-karazany. Androany no tanterana ny lanonam-panjakana nanambarany maha-arembako karatsaina ny zanak'olombelona ny kabary malagasy teny amin'ny lapana andafavaratra. Arembaka maneran-tany zao izay azo-sapain-tanana ny patrimoine matériel dia efa ao anatin'ny ministera rehefa nanomboka izany ministera ankehitriny dia ny ahafahantsika mampiditra indray ny eglizy katolika fotatra Sainte Marie izay eglizy voalohany olona teto Madagasikara ao anatin'izay arembaka iraisan'izao tontolo izao izay na ny patrimoine mondial efa ao anatin'ny tanteraka ny ministera ankehitriny. Ary ho an'ny arembaka karatsaina ho an'ny zanak'olombelona taoriana ny kabary ity dia efa manomana ny ragasy indray ministera ao ampidiritsika ao anatin'izay araka izany ny 12 janoary no androm-pirenena ho an'ny kabary malagasy ka tamin'ity androany ity no fanamarihana voalohany ary toy isan-taona. Ity arembaka karatsain'ny zanak'olombelona ity izay tokony arovana trano sy ampitaina amin'ny taranaka faramandimby mba tsy hahavery momoka ny ezaka natao hatrizay raha ny fanazavana. Ny tanjo fifanarana dia mazava ho azy ny hitandrovana ny arembaka aratsaina maneran-tany. Fa eo ihany koa ny anentanana ny rehetra andray andraikitra amin'ny fanomezana lanja ny mahazava-dehibe loatra ny arembaka eo amin'ny lafiny kolotsaina. Indrindra manoloana ny fiparitaka sy ny fikorokony rivotry ny fanatontoloana. Kwa mtoto msikia kabary malagasy, pandalana malagasy, pankafiny kabary malagasy, indrindra fa isika pandalana kolotsaina. Raha tao kely tokana dia isika malagasy eto fakafo. Sambatra sambatra ny mamo fanasiminana voatabia miaro ambany. Fa sambatra isika malagasy fa manana ny kabary malagasy isay tafiditra ao anatin'ny arembaka karatsaina zanak'olombelona maneran-tany. Tsy ivona ny 12 desambra 2024 no naroso teo anivon'ny UNESCO ary tafiditra tao anatin'ny lahadinika teo amin'ny fivoriana faha-12 ny komity iraisam-pirenena momba ny fifananana iraisam-pirenena ho fitsimbinana ny arembaka aratsaina ny antota taratasy mahakasika ny kabary malagasy. Ny kena vetrany tsy nisy fepetra ny antota taratasy tamin'izany fotoana izany. Ny kabary araka izany no arembaka karatsain'ny zanak'olombelona faharoa taorian'ny fahaiza-manao ny tao azo zafy maniry ny taona 2024. Zakao tsy vahon'indroany lambo sosonife lily faharazana o lakilasy io o taratasy io raha vaniterako maly eo fa zay raha mielegnelina ato ambony tany zaka ty minday azy eo ty agnombe mihinan-teteky eo ty ndaty mialy saontsy nareo rehaky ty ahy faleta nareo vava ty ahy rano manintsina ambavako ndreho avilasy io zaka ty minday azy. Izay ny tapany voalohany teto anivony fampalalamba avao isento vetivety sika atinatiny reto dokavatra reto rehefa avy eo ary. Fête légendaire! Isaky mividy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga eny amin'ny Telma Shop dia izao.
Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taverny eto amin'ny fampalalambavao ato anatin'ny tapany farosika mianakavy tompolasy tompovavy comme lasana ohatrany naraiky zany hatramin'ny farany ampiroboroboana ny sarimihetsika malagasy vehivavy misa telo ambin'ny folo no ampiofan'ireo manam-pahaizana momba ny sarimihetsika avy any Frantsa anatin'ny atelier 7 jours pour une film karakarain'ny Canal Plus Madagascar mbola malalaka ity sehatry eto amintsika ary afaka mandroso lavitra antony anaovan'ireo mpisehatra raha ny fanazavana. Atelier 7 jours pour un film, programme izay vatsiany Canal Plus Université anofanana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny horonan-tsary sy sarimihetsika malagasy. Ny volana mars tsaraky amin'ny 24 no nisy ny fiantsona ireo vehivavy izay teo matianina sy ampitombo ny fahaiza-manaony amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ka 17 tamin'ireo mpandray anjara 10 mahery no nafeno ny fepetra ka misitraka ny fiofanana avy amin'ireo manam-pahaizana amin'ity sehatra ity avy any Frantsa. Atrikasa izay tanteraka vokatry ny tohana avy amin'ny Canal Plus Madagascar. Herinandro moa zany ny formation herinandro tournage na film dia avy eo amin'izay montage production dia diffusion le film ao amin'ny Canal Olympia. Ny tanjona zany dia mba piroboroboana ny cinéma Madagascar izay fantatra moa fa mbola secteur azo atao hoe mbola tena vierge izy eto ka atomboka amin'izany moa zany ny tena zavatra tena ilaina moa zay amin'ny Novegasy mahita tena mahita an'ilay izy ny zavatra tena ilaina eto zany dia ny formation zay zany tsy ampy ka reto tovovavy reto zany zao dia manao formation miaraka amin'ny reto miaraka amin'ity maison de production ity notamment Pascal izay producteur malaza en France mba ampiakatra ny kalitao ny cinéma malagasy. Itsy amin'iny exta andranomena ireo mpiofana no manovo fahalalana ary isan'ny vina ny anandratra ny sarimihetsika malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Miainga amin'ny fanoratana ny scénario sy ny antanatohatra rehetra lalovana amin'izany famokarana horonan-tsary izany ny fiofanana atolotra ireto teratany vahiny ireto. Alors ici à Madagascar on est venu parce que il y a tonga eto Madagascar izahay vokatry ny fiara-miasa amin'ny Canal Plus hita fa misy zavatra tsy ampy misy lesika eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy iara-malala fa maro toerana kanto eto Madagascar ary ny olombelona isehatra amin'izany ihany koa dia maro nefa tsy mamaly ny filan'ny malagasy sy ireo mpijery ny sarimihetsika ny vokatra fa maninona tsotra ny valin'izany ilaina fianarana ny famokarana sarimihetsika tsapany Canal Plus izany ka nahatonga azy ireo nijery olona afaka mampiofana sy mijaratra kefa amina olona voafantana ary ireto farana indray no mizara izany mba hahatonga ireo mpamokatra sarimihetsika malagasy ho maty ihany. Tsy tonga ho aza nefa izany raha tsy mianatra amin'izany tsy nisehatra ny kolotsaina sy ny zavakanto ihany no iroborobo fa isy akony tsara ihany koa eo amin'ny toe-karena satria aorian'ny famokarana horonan-tsary dia amidy izany ary mety ahondrana sy amidy any ivelany ihany koa ary asa maro ihany koa no ateraka izany eto an-toerana. Izaho Frantsay hitako ny any aminay fa maro ny olona mivelona amin'ny sarimihetsika ka izany no antondianay eto hampiofana hampafantatra amin'ireo vehivavy ireo fa azo atao asa sy fotom-pivelomana ny horonan-tsary. Aorian'ny fahavitan'ny fiofanana isy ny horonan-tsary iray voafantana ovokariny reto mpiofana ireto izay eo ambany fiahiny ny manam-pahaizana vahiny ary aseho amin'ny daholobe tanjona amin'izany ampivoarana ny sarimihetsika malagasy hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Canal Plus Madagascar.
Nanatanteraka fihetsiketsehana ny marina teo ireo mponina teny Ambodivona tsy manaiky ny anomezana ny teratany vahiny ny tany izay hopetrahany izy ireo. Trano miisa 20 tafo ahitana olona mahery ny 20 aroda raha miroso amin'izany. Izany izay malaza ho tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Fanadidina entiny olona saina. Ny lanja sorobaventy nanamorona ny lalana ny maraina teo ireo mponina teny Ambodivona noho ny fahalasana na teratany vahiny iray ny tany misy ny toeram-ponenan'izy ireo. 20 tafo no voakasika izany raha ny fanazavana. Dia malahelo izahay vahoaka satria efa nanomboka tamin'ny taona 527 izay no nanazary izao toerana izao. Tamin'ny 2024 dia mbola trano azy ny tranonay tamin'izany dia natao en dur. Tena anay volanay no nanaovana izany tamin'izany fotoan'izany ankehitriny dia misy karana hoe nahazo io toerana io dia miala daholo izahay rehetra. Mba jereo re izahay efa tena mijaly amin'izao fahaterana izao aiza no andahananay. Ny aretina mamely eto ny fitadiavanay ko mangataka ny amin'ny rahampolao izay. Mba jereo izay re tompoko, izay ny tena angatanay aminao fa dia mijaly izay vahoaka. Alazainy fa omaly raha dia hoe androany indray ho tonga eto no hisesy ny mpandrava. Ka izay ny tena mba angatanay mba toerana nay eto fa tena efa mijaly izahay. Efa nisy ny antanatohatra ara-panjakanan'olalovana raha ny fanazavana amin'ny fangatana ny tany saingy tsy mbola nivaly izany. Etsy ankilany ny teratany vahiny manambana ny androdana ireo trano. Ary teto izay manomboka 84-85 ny atomboany. Izay hoe nanaovana ny trano teto. Nanao fangatana izay fangatana ara-pisarana tamin'ny 2012 izy 2016. Ary azavaina aminareo fa tsy misy mpanohana tompony milaza tompony na nampanofa taminay amin'io tany io izay ny navoaka ny tribonaly. Fa kosany ny zahay taranaka nangataka an'io zavatra io tamin'izany fotoana izany dia tsy ampy ny taona izay tokony fanombohan'ny fanazariana. Faharoa nangataka fandrozy zahay amin'izay olona ampy-taona. Fa kosany ny tao amin'ny domaine no ny amin'ny juridika ny ahafahany mangataka tsy nasiny escrit satria misy jugement nivoaka tamin'izany. Tamin'ny 1956 izay mivadika tamin'ny mpanjakana ilay tany requisition taman'olona. Dia tsy nasiny domaine inscrit io juridique io dia izay ny rejeteny tribonaly azy. Fa teo dia mbola sisy tompony ihany koa ny tany izay nankatahanay. Raha ny fanazavana, fianakaviana manodidina 20 no mipetraka amin'ireo trano izay voalaza fa arodana. Tsy teny an-toerana no milaza ho tompony na ny solotenany tamin'ity androany ity, andrasana ny ho toy ny raharaha. Fa hoany amin'ny faritra vetivety indray sika anatin'ity vaovao manaraka ity trano miisa 720 no maikila firetry ny afo omaly alina tao Soderany Vongo. Trano miisa 9 hafa kosa no tsy maintsy noravana mba hifehezana ny fiparitahan'ny afo raha nambaran'ny lehiben'ny distrikta any an-toerana. Fandrony amin'izao fotoana izao no nitranganana ein trano tao an-toerana tao amin'ny fokotany Ambinagny. Omaly alina nitranganana ein trano indray tao amin'ny fokotany Ambinagny Soderany Vongo. Trano miisa 720 no maikila firetry ny afo ary trano miisa 9 hafa no tsy maintsy narodana ho fisoroana no mety ho fiparitahan'ny afo raha ny nambaran'ny lehiben'ny distrikta any an-toerana. Sy mbola fantatra mazava hatreto ny antony natonga ny firehetana. Omaly alina teo amin'ny 20 alina zany nisy trano mirehatra dia ny totalin'ny trano nay zany eo amin'ny 720 dia enina zany voatery tsy maintsy narodana mba tsy hiparitahan'ny afo ny trano hafa zany. Dia ny atreto zany tsy fantatra hoe inona ny tena source-ny afo fa sarana fokon'olona miarana faribola zany nandravina namon'ny afo zany tamin'ny fotoana nisian'ny loza zany. Dia izy io tsara marina fa trano karazana trano fivarotana madinidinika zany fa tsy hoe trano tena hoe trano pitran'olona fa trano fivarotana amin'ny rehefa fotoana andavanandro fa tsisy olona tena hoe matory zany rehefa amin'ny alina ny andro. Zay olona mpiambina fotsiny zany matory amin'ny trano. Ny olana zao izay iraisana presque maniera district Madagasikara izay tsy fananana izay pompier izay.
zay zany tena anisan'ny olana. Tsy mbola misy kosa atreto ny tombana amin'ireo fahamaizana na ara-pitaovana ain'olona raha ny fampitam-baovao. Tsy aivina fa fanendrony amin'izao no nisy haintrano tao Sonerany Vongo. Taoriny ny haintrano nisy eo tao amin'ny fokotany Ambinany tao amin'ny bazary ny 24 Desambra lasa teo. Ho an'ny pejiny fanabeazana indraiky kosa anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra manerana nosy araka ny fanambarana avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Manoloana izany miahiahy ihany koa ireo ray aman-dreny amin'ny fiparitahan'ny valinaretina sy ny fahafahan'ireo sekoly mandray ny fepetra rehetra mifandraika amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Nambina Raveloir Sono mitondra antsika ny andinindininy izay. Ny alatsinainy fa 17 volana janoary ho avy izao no fantatra fa hiditra ny an-tsekoly ireo mpianatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosy. Tokony amafisina trano ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny an-tsekoly ary afianganana ny fandraisana fepetra raha misy ny tranga mampiahiahy ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Zavazavy kely ko 12 mianatra mbola mianatra daholo dia matahotra ihany amin'le resaka Covid satria aloko aloha mijery anjanako ao an-trano zay mijery anjanako any amin'ny hôpitaly na sanatria maty. Dia ny fitondram-panjakana zany tokony mandray mesura tsara hoe inona no tokony atao fa afa ihany koa nefa ny zaza mianatra. Satria ny eto amin'ny hita masonay zany tena resana dia tena mianaka be ny aretina eto raha eto aminay fotsiny resahana dia tena hoe ny dokotera libra rehetra saika tena milahatra daholo ary tena hoe mieripatrana be le tsy haina gripa moa io na inona fa mifahalalana azy dia hoe sady tazo no gripa le izy ary mikoaka ny olona dia eo tokoa le ahiahan'ny ray aman-dreny hoe anahoana ny fidiran'ny mpianatra ity. Zay zany tena anina hoe mampiahiahan'ny ray aman-dreny zany kanefa moa rehefa izay ny tapaka dia hoe tsy maintsy miroso ny ray aman-dreny. Manoloana ny fidiran'ireo mpianatra amin'ny ity 3 volana faharoa ity efa nivoaka ihany koa ny tetiandro ho an'ny fanadinam-panjakana 2024 koa nisy ny fampafantarana navoaka ny ministera fanabeazam-pirenena koa mitsinjara toy izao ny CEPE 6e 20 Jona 2024 BEPC seconde ny 4 ka hatramin'ny 7 volana Jolay 2024 CAEP 3 ka hatramin'ny 1 Aogositra 2024 CAPEP 12 ka hatramin'ny 12 volana Oktobra 2024 avy izao. Ho an'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny baccalauréat ankapobeny dia mitsinjara toy izao. Série L dia misy ny option A1, option A2 ary ny option L. Ny série S dia misy ny option C sy option D ary ny option S. Ny série OSE dia misy ny option OSE na ny organisation société économie. Marina fa misokatra amin'ity taona 2024 ity ny sokatsim-pampianarana na ny tourisme, hôtellerie et restauration ho an'ny baccalauréat teknika sy arakasa. Mitsinjara tahaka izao indray ny daty ny fanadinana 2024 baccalauréat ankapobeny ny alatsinainy 18 ka hatramin'ny 20 volana Jolay 2024 ho an'ny baccalauréat teknôlôjika sy teknika ary arakasa dia ny alatsinainy 20 hatramin'ny zoma 20 volana Jolay 2024 ny dingana voalohany ka ny alatsinainy 15 ka hatramin'ny alakamisy 20 Jolay 2024 ny dingana faharoa. Na eo aza izany fiparitany valinaretina izany amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fidiran'ireo mpianatra izay ho totosaina ny alatsinainy fa 17 Janoary nanome sosikevitra trano ireo ray aman-dren'ny mpianatra mba hiarovana ny zanany eny an-tsekoly mandritra ny anatanterahany zanany fianarana. Ena aloha le mpianatra ao an-dakilasy angamba zarazaraina hoe atao le minimum tsy tokony hifampikasokasoan'le ankizy satria le ankizy mety portera sainy daholo. Ena le mpianatra le effectif zany mba ena ny toerana ampiasana anankiray. Ny aloha mifepetra hoe tokony arahana dia ny fametrahana famailona zany ngeza be ho ataon'ny sekoly tsy fantatry ny vandaminana fa tokony apetraka tsara lay fepetra ara-pahasalamana zay tokony ho arahantsika zany na inona fa tsy
tsy ana ohatran'le teo aloha hoe raha empolo ny mpianatra dia empolo ny ray atao ray klasy fa tena mba hoe amboarina lamina arak'izay zany fepetra tsy maintsy araha. Tsara ho marina fa miankina amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny an-dakilasy no anatanterana ireo fanadinana rehetra ireo raha ny fantatra nanitra ny famoahana ireo fandaram-potoam-pampianarana. Tsy mbola ampy ankehitriny ny isan'ireo polisy munisipaly sy ny mpamonjy vonina eto Antananarivo renivohitra raha ny tatitra nataony tompon'andraikitra avy eo nivon'ny commune tamin'ity androany ity. Ny taona 2024 nisy ny fandraisana tantaratasy ho an'ireo izay maniry tehiditra ho polisy munisipaly. Androany no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny galona ho an'ireo polisy munisipaly sy ny sapana mpamonjy vonina voaray tamin'ny fifananana ho an'ny taona 2024. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny stady Alarbi ny galonan'ireo polisy munisipaly sy mpamonjy vonina izay tafita tamin'ny fifaninanana izay natao tamin'ny taona 2024 izay mitondra ny andiany kitana. Izy ireo izay nanaraka fiofanana nandritra ny herintaona. Nisy ny recrutement izay nataontsika tamin'ny tamin'ny 2024 ary nanao fiofanana mandritra ny iray taona izy ireo 570 andro fiofanana ara-miaramila, 4 bolana fiofanana teorika fianarana lalàna sy fampiarana ny fandriam-pahalemana ary ny enim-bolana farany kosa dia tamin'ny alalan'ny fampiarana sy ny fisedrana maro samihafa. Zany rehetrarehetra zany dia nandalovana fanadinana ary misy ny délibération amin'ny fotoana farany dia misy ny mihintsana. Zato ny tena mpiaingana, 3 no voatery nalefa ody amin'ny fianakaviany noho ny antony tsy fahafenonan'ny fepetra maha polisy munisipaly. Na izany asa tsy mbola ampy ny isan'ny polisy munisipaly sy ireo mpamonjy vonina aka isatrany ny fandraisana mpamonjy vonina sy mpamosy munisipaly isan-taona raha ny tatitra nataony tompon'andraikitra avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Dia 3 isaky ny ponina arivo farafahakeliny zany zay. Atreto dia tsy mahafeno an'izay le satria antsika miampy an'ireto zany vaovao reto dia 570 ny isa ary ireo promotion sokony dia efa 20 taona sy 520 taona ny asana zay. Tsy ho ampy velively na mampiditra antsika isa-taona raha dia tsy mampiditra fa tsy maintsy miankina amin'ny fandaminana sy ny hoentimanana ihany koa no anatanterahana izay izay. Fa amin'ny taona ity tsika dia mampiditra tovolahy sy tovovavy efa mikatona ny dossier-n'izay. Ny hoan'ny compte ny 2020 fa ny compte ny 2021 tsika dia mbola mampiditra ihany 2022 tsika dia mbola mampiditra ihany koa. Andray ny asany amin'ny maha-polisy munisipaly sy mpamonjy vonina ireo vaovana azo galona ireo. Nandritra ny lanonana androany ihany koa no nanolorana ireo polisy munisipaly sy mpamonjy vonina miisa 420 ny maro-bonina pirenena. Izy ireo izay voasokajy homendrika nandritra ny fanatanterahana ny asany tsirairay avy. Notontosaina tamin'ity androany ity ny fanamasinam-panambadiana ny Abdallah Lalena Élysée mpiara-miasa eto amin'ny fahitalavitra kolo sy antsa radio Elson tao amin'ny fiangonana FJKM Imberitsa Tosika. Taorian'ny fanamasina sy ny fitsofan-drano ny fanambadiana nisy ny fiara-mifaly niarah tamin'ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa. Velogno zalabe, velogno lahabe, zegny raha tsara, velogno meva zalae. Mavita makafi, mavita mietsiki mandi, mavita manalazi mifeti miaraka amin'ny la famille. Agona be, agona be, atova ny mete. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make, And I want to share all my love with you. No one else will do. Ny fianakavian'ny ny Cool TV FM dia mirary tokatrano sambatra ho an'ny Abdallah sy antsa.
Faony maresaka iresanpireneny ro entsika amarana ny fotoana ny fampalalama vao toko lasy toko vavy o Maliala no lany teo anivony anteny miram-pirenena frantsay nandritra ny fandinihana fandroana nataon'ireo parlementaire rehefa avy ny roso tao anatin'ny fanaovana maromaro ny lay lalàna mahakasika ny fametrahana indray ny passe vaccinal ao Frantsa. Isan'ny nitondran'izy ireo fanitsina mahakasika izany ny mahakasika ireo ankizy eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 40 taona. Mbola ao andalo eo anivony anteny miran-dolona ity lalàna ity mialoha ny tena andaniana azy. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Lanteny amin'ny anteny miram-pirenena frantsay o Maliala ny lalàna mifeny passe vaccinal. Lalàna izay mbola nandalo fandoniana maro toy ny tsy fampiarana ity lalàna ity amin'ireo zaza eo anelanelany 12 taona hatramin'ny 14 taona. Izy ireo izay tsy mbola nisitraka ny fanaovam-vaksiny. Tsy mbola miatra avy hatrany ity lalàna ity fa mbola andalo fandaniana eny amin'ny anteny miran-dolona hojiniana ihany koa ity lalàna ity. Aorin'izay vao andalo eny amin'ny anteny miram-pirenena indray ity lalàna ity izay vao olanina amin'ny farany. Voatery tsy maintsy anao vaksiny avokoa ireo olona rehetra any Frantsa amin'izao izay vao afaka mandeha any amin'ireo toeram-pisakafoanana sy ny toerana efa mezivezen'ny olona. Faona ihany koa ny passe vaccinal ho an'ireo olona izay tsy nahavita ny dose faharoa na ny fahatelo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 hatrany ny antony fandaniana izao lalàna izao amin'ny fanerenan'ny olona anao vaksiny izay fanefitra voalohany amin'ny valanaretina Covid-19. Dia ny vaovao maresaka iresanpirenena iny tompo lasy tompo vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampalalama vao tamin'ity androany ity. Ankasitraka ianao tena tokantrano naraka izany hatramin'ny farana. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.